Alakamisy fafolo volagna maritsa rombropolo sy roa arivo aterigny araba tompoko lahy finaritra tompoko vavy ary magnasanao magnaraka ny fampilalam-baovao-tsika hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsony filazantsara amin'izao rasy fotoagna izao namanao be mitombo arleno an'olotra izegny amin'ity ariva ity matombotsika eo amin'ny lafiny tontolo iainagna ny fampilalam-baovao-tsika amin'ity anio ity. Tsapa ny fitondrangan'ny Baïdédé Gosserez ankehitriny hoy nambaran'ny professeur Landy Sombola Amélie directeur ny ONG Mada no zegny dia nisy ny fiainagna manokana tamin'ireo tompon'andraikitra eto Antsiranana sy ireo avy amin'ny commune Ariny Fokotany manodidina ny Baïdédé Gosserez omaly fa 7 ny volagna maritsa rombropolo sy roa arivo ho fanomboagna ny mahafatry kobabiagna ny Baïdédé Gosserez ny antony ity fiantsogna ireo tompon'andraikitra avy eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana sy ireo mony agny amin'ny commune sy ny Fokotany magnodidina ity Baïdédé Gosserez ity. Efa nisy ny fakana hevitra tany amin'ny taogno 2020 sy roa arivo araka ny fagnambaragna izay nambarany professeur Landy Sombola Amélie directeur ny ONG Mada hatrany. Kasiky ny fanomboagna ny fametrahagna ny fatrikobabiagna ato amin'ny Baïdédé Gosserez. Zany hoe tsy aviavy ho azy zegny ny atrikasa fanomboagna io fa nisy tany amin'ny taogno 2019 nisy fakana hevitry tamin'ny vondron'olo fotony autorité sy autorité mpanjakana sy autorité ara-draza natao tamin'izay fakan-kevitry nilazagna nisy valim-pikaroana zay tegna amin'ny université n'Antsiranana nahitagna fa tandrindroza ny Baïdédé Gosserez tsika zay taloha nitazona toerana ambony dia ambony satria tagnatiny plus belle baie du monde izy ary agnatiny plus grande baie du monde ka nefa ny raha misy ao zegny efa mampatahotra tsy vitan'izay koa fa na tsika aza efa tsy tagnatiny membre nintsony ka nangataka hevitra tamin'ny mpikatroka rehetra tamin'ny 2019 zay dia nahazo valiny fa aleo atao fatrakobabiana ny Baïdédé Gosserez ka nitohiny zegny natao androany io hoe hanomboka ny fametrahana ny faritsarovagna sady nagnazava amin'ny mpikatroka rehetra koa ahoana ma izegny fagnapitrahana faritsarovagna zegny ino aby raha hitantsika agnatiny ao sady mba ny fankaheno sady ny fagnentagna ny amin'ny firosoagna amin'izegny raha zegny ka rehefa vita ma izy ty androany ny tokony hanomboka efa hanomboka ny fikarohana zay tokony hanomboko dia efa hanomboka fa misy kosa ny fivoriam-be zay hanentagnana olo maromaro kokoa noho ny mpikatroko aniany zany hoe atsika tanàna raiky zay mampiasa Baïdédé Gosserez mihitsy no andeha entagniny amin'ny 26 mars ho avy zao hiaraka hitafatafa hifagnenta sy hifankaregny amin'ino ny vita mandra-pavian'zegny le 26 zegny satria mba fa misy 2 semaines eo zegny mety fa misy étape amin'ny fagnapitrahana fagnanaovagna fatrikobabiagna mety ho vita amin'izegny satria ny mpikaroka dia efa eto an-toeragna amin'izao fotoagnana atsika mikoa. Zava-dehibe tokoa ny fanagnatsika ity fatrikobabiagna dia ny Baïdédé Gosserez ity miisa enigny zegny aty amin'ny tapany avaratry ny nosy hoy ny fagnazavagna izay nataony Ramatoa Razanak'olona Antinone. Misy karazany tsôta zegny fatrikobabiagna tsy voatery hoe faritsarovagna dia tsisy raha azo atao agnatiny ao. Au contraire, izy apetraka fatrikobabiagna misy rafitry misy laminy indesika hitanty hikobavy izy ahafahantsika mitondra fampandrosoagna ny fotony sy ho an'ity fatritsika ity. Dia le mbola zavainy zao amin'ny ONG Mada io zegny apisopisony mikasiky zegny ary anisany processus mitandaloako atao misafidy amin'ny kategoriny fatrikobabiagna zay mapetraka atsika hitovolagniteo misy karazany tsôta izy io hitantsika miandraza eo zegny izy rafitry ny karazany zay mapetraka amin'ity faritry Baïdédé.
Ny fiara-miasa izay iaragna amin'ny rehetra mientigna atsara ny baie de négociareuse io no tanjogno araka ny fagnazavagna izay nataon'ny professeur Landisoambola Amélie directeur ny ONG Mada atrany. Fantatsika tsara zegny ny habeny filatsika ny baie de négociareuse ho salama satria atsika matetiky variagna amin'ny pêcheur fo eritreretintsika mpanjono fo zegny mampiasa ny baie de négociareuse fa ny asa ataon'ny baie de négociareuse amintsika dia azoko lazaigna fa tsy voafetra satria raha salama ny baie de négociareuse na oxygène amiany atsika eto tamin'ny tanànany Antsiranana fo efa malaza ny habeny. Io ny fisiany asa maro isan-karazany magnamia zan-drano atsika izy fa miaro ny sisin'ny ranontsika koa ny baie de négociareuse. Maro dia maro mety tsy ho voatanisako ny raha ilatsika izy. Io fisiany touriste marobe eto amintsika aty raha simba tanteraka ny baie de négociareuse tsika mino marimarigny za fa tsy ho isy ny olo ho avy aty mikasiky tourisme nefa hitatsika amin'ny tokantragno zay velominy mikasiky tourisme zay. Zany hoe mipaiky amin'olo tsaraikiraiky isan-tragno zegny ny fisiany baie de négociareuse. Raha ohatra zegny simba izy io za mivolagna fa portefeuille tsika agny na hoanintsika agny misy fiantraikany ratsy amintsika agny izy ka be ny raha andrasantsika amin'ny baie de négociareuse. Mila miasa araka ny tokony ho izy ny baie de négociareuse zany hoe raha salama izy io samy miasa amin'ny araka tokony ho izy. Ireo amin'ireo andro irasam-pirenena fahafito amby valopolo nankatoavin'ny vondrona firenena mikambana. Andro irasam-pirenena ho an'ny vehivavy andiany fa 5 no nankalazaigna ny valy ny volagna martsa 2024 lasa teo igny. Andro irasam-pirenena ho an'ny vehivavy andiany fa 5 tamin'ny fankalazagna ny andro irasam-pirenena ho an'ny vehivavy ny nankalazana ny favaly ny volagna martsa 2024 igny. Viavy miavitsy miatriky sy mifanampy taratry ny fitovian-jo sy antoky ny fampandrosoagna lovenjafy io no lohevitra izay nodiniagna nandritra ity fankalazagna ny andron'ny vehivavy maneran-tany ity. Ny volana Aogositra 17 dia nankalaza voalohany ity andro irasam-pirenena ho an'ny vehivavy ity taorian'ny fitakegna izay nataony Ramatoa Clara Zikitune ka ny valy ny volana martsa taona 17 no namoana tamin'ny fomba ofisialy ka ny valy ny volana martsa 17 no namoany firenena mikambana fanapahan-kevitra ny antso ireo mpikambana rehetra hiaran-kalaza ny andro ny valy martsa ho andro ny firenena mikambana ho an'ny zo ny vehivavy sy ny fandriam-pahalemagna irasam-pirenena izay nantsony rehetra hoe andro irasam-pirenena ho an'ny vehivavy na ny valy martsa araka ny mahazatra antsika ankehitriny. Agnisan'ny nankalaza izegny ny teto amin'ny distrikany Antsiranana nandritra ny fotoagnany valy martsa lasa teo igny. Nisy ny filaram-be namakivaky ny atapy-tanàn'ny Antsiranana narahin'ireo kabary ny fandimbiasana izay nataon'ireo tompon'andraikitra eo agnivon'ny fikambanan'ny vehivavy ny valy martsa eto Antsiranana. 2024 moa dia ny hoe vehivavy miavitsy miatrika sy mifanampy taratry ny fitovian-jo sy ny antoko ny fampandrosoana lovain-jafy. Tsy amberatsika mandany foana izany andro ny valy martsa izany fa inesitsika mihohitra ary inesitsika miara-mientana amin'ny firaisan-kina satria mbola maro ireo vehivavy namatsika zay mbola tsy misitraka ny zony ary tsy vitsy ihany koa ireo vehivavy zay mbola hiara ny herisetra. Koa zegny mahatsara atsika viavy zegny mba miditra amin'ny fikambana vehivavy ao zegny ny ahitatsika hoe karakory momba ny zontsika viavy
antsika vehivavy manoloana ny fampandrosoana ary indrindra ny fikajegna ny tontolo iainana izay arany tsindry maro dia maro amin'izao fotoana izao. Tsy ampy izy koa ifety atsika isaka 20 marsa fa ny fitovianjo izay efa azontsika dia asehontsika amin'ny asa fampandrosoana ary indrindra ny fikajegna ny tontolo iainana. Nanazava moa ny avy amin'ny population atao viavy miavo tsy izy femme autonome mahavita tegna, izany hoe tsy mila fiankinandoha amin'ny hafa fa na izegny mila miara-miasa koa tsika sy mifanampy ary zegny namizana andoha hevitro miatriky sy mifanampy izy miatriky ny zava-misy amintsika zomo izy enjeu tegna maventy dia ny fahatongan'ny tontolo iainana ary zegny amin'anamariagna andoha hevitra amin'ny fampandrosoana alovaim-bavy ity mba hametraka raha maharitra ho antaranaka faramandimby atsika. Maro misehatra azo andraisantsika ndraiky ary ataontsika fanohitra ny amaroantsika vehivavy par rapport amin'ireo lehilahy ireo atsika viavy maromaro. Donc atsika maro izy koa magnano izay tandrify antsika amin'izay sehatra rehetra misy antsika agny misy raha miôva amin'ity Madagasikara antsika ity. Amin'ny volagna atao hoe maro misehatra azo antsika andraisana ndraiky ary indrindra izao fitondrana izao dia manome lanja manokana ny vehivavy sy ny miralety satria ahitana viavy avokoa ny sehatra maro rehetra eto amin'ny firenena na ny gouvernement misy viavy ao, ny lehibe ny androm-panjakana misy viavy ao. Eny fa ny fitanjonan'ny filamina laza izay eritreretintsika fa ilana tanjaka bebe kokoa sy ny bonne condition physique dia mbola ahitantsika viavy koa ao satria vitandreo viavy vitandreo lehilahy vitantsika viavy koa. Ary mbola fanamakitsana zay fitoviandroany lahy sy vavy zay na zany ka tsika magnangy reo zao fa mitsara miaramila jiaby satria na position militaire izy koa fa misy amin'ny tonton-taratasy karakaray karaha lehilahy jiaby koa. Zegny ny fiampisaregna saintsika hoe asehontsika amin'ny asa ny fitovianjory ravavy namako fa tsy variagna amin'ny fety atsika. Maro ny zavatra andrasan'ny firenena amintsika magnangy amin'ny mahamaro anisantsika viavy zay dia ampirisiny atsika andray anjara amin'ny asa fampandrosoana mba hamelantsika zavatra maharitra eto amin'ny tanindrazantsika. Farany dia mitônga atsika magnangy ny tempo mba ataontsika misy fiantraikany ny fankalazana nataontsika ny ano ity 8 mars 2022 ka hoy za hoe ndao hiavitry hiatriky hifagnampy taratry ny fitoviandro sy antoky ny fampandrosoana alovaim-bavy. Mankasitraka tompoko marigna fa tao agnatin'ny oragna mikitsa no nankalazagna ity andro ny 20 mars ity raha nitetiro atapitranany antsaranagna manokana nefa tsy nasakana ny vehivavy tsy ankalaza izegny andro ny 20 mars izegny ny oragna fa vao maika nitarika fahazotoagna ho an'ireto vehivavy ireto ny filatsahany malegny teto atapitranany antsaranagna ny 8 ny volagna martsa 2020 sy 2020 lasa igny. Tapitra ny fampalambavaotsika tompoko lahy sy tompoko vavy makatsirika anao nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin magnano veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.